voalohany indrindra aloha hoe ny tsy hitovian'ny mpanohitra izay nisy nilaza fa mpanohitra hatramin'izay o mifirehikevitra ny tsy hitovizana zay foana tovantsainy fomba fanoherana ane tsy fanoherana be fahatany fotsiny dia naratsina na kritika na anonana ireo miarabe fa tena mba mpanohitra constructive ny filazana azy na mpanohitra mba miteraka vokatsoa fa raha tsisy mpanohitra matanjaka eto tsisy démocratie matanjaka averiko zay rehefa matanjaka ny mpanohitra ka milaza ny zava-marina sy ny zava-misy ary mahay ny mpanohitra mandeha ho azy ny démocratie mandeha ho azy ny fahalalahana dia zay nitsanganany ny mpanohitra ny team ao amin'ny toerany mampanohitra azy te ampiseho mihitsy azy zany azy ny tena fahakingiana sy ny fahaizana manao an'io tena niaraka tamin'ny foana sy ny jeriny zay fandehany fa tena fa inafo zany filazana hoe tena tonga ampy zay tonga amin'ny fetra ary izy manosika any toko team hiperaka ary amin'ny toerany mpanohitra kofa nidimy montrano nasorany le latokana ataoko ino tsony tena fidikany fiteteva-paritra mamango ny olona mba te hita mihitsy mba ohatran'izy ako te jeriko eo ny popularité ako sa zao toko taty tena mbola tiany boaka matsanga zay nytiako raha tanina ao dia tokako aloha mifamangizy miantso e za zao de fa misy miantso sady hoe tonga tsy araka mihitsy izy eo dia raha manam-potoana dia mandeha moa za koa etsy hoe fiteteza-paritra fotsiny fa na mandeha ny amin'ny arabe ny ara dia mijanona mbola tantara amin'ny toerany resaka politika ny eto Madagasikara ka ny ho avy no mamaritra ny mety toy ny raharaha